amin'ny renivohitry ny faritry Vakinakaratra ny anombohana n'ilay roto be ny fanambaram-pananana. Arabaina manokana ianareo eto Antsirabe noho izany antony izany. Raha ny tena marina Antsirabe sady tsy lavitra n'Antananarivo manana ny herintsika rehetra sy ny otrikarena rehetra, misy ny zavatra izay hita eto Madagasikara amin'ny ankapobeny dia nofidiana mba ho toerana anombohana an'izany fanambaram-pananana ataoko hoe roto be izany. Ny teninay amin'ny mahampitarika ny ady amin'ny kolokolo eto amin'ny tany sy ny firenena dia tsotra ary aompako amina lohahevitra telo. Ny teboka voalohany dia ny hoe rehefa voalaza teo ny fanambaram-pananana dia fepetra anankiray isorohana ny kolikoly. Tsara ny manamarika an'izany satria be dia be ny olona mety alaim-panaka amin'ny teny hoe anaovana fanadihadiana. Fotoana anankiray ny fotoana anambarana ny fananana tahaka ny ataontsika eto Antsirabe amin'izao fotoana izao ilazana fa te hampangarahara ny fananana izay noezahana ny hiarina azy. Dia isika samy mahalala fa ny zavatra farany tsara ahafahantsika misitraka azy tsy manahirana dia ny fahazonan'ny fananana aradrariny sy mifanaraka amin'ny lalàna. Ka sorohana zany ny eritreritry ny sasany amin'ny alalan'ny fanambarana azy amin'ny fomba manitriketrika fa tsy misy ananana aya ny fananana izay noharina. Dia arabaina ianareo navitan'izany ary nahalalan'izany satria ny lalàna mandidy ny amin'ny anatanterahana azy. Ary voalaza ao anatin'io lalàna ihany koa fa ny hoe ny tsy fanatanterahana azy dia diso manoloana ny lalàna ary azo enjehana. Hatreto ny Braomale teny adina amin'ny kolikoly tena mbola tsy nanao an'izay loatra fa manomboka amin'ity rodorodo izay hetsika anankiray ankapobeny atao eto amin'ny tany sy ny firenena ary natomboka ary atomboka eto Antsirabe izany dia mieritreritra izahay fa mba tsy ho sanatria ho fehezan-dalàna maty lettre morte le izy dia tsy maintsy hoezahana ny amelomana azy ary ny famelomana azy dia hijerena hoe iza ny nanao n'iza ny tsy nanao. Fa izay kosa mampirisika an'izay mbola mety ho matoritory anohany vo azy izy satria tsy sanatria mampitaha ny olombelona amin'ny omby fa misy amin'ny fitenenan'ny malagasy manao hoe ny omby indray mandry tsy indray mifo. Fa izay matoritory androany vo azy izy amin'ny alalan'izao rodorodo be atsika mianakavy zao ilazana fa hoe efa tokony hifotsika hanao an'izany. Dia ny afatra faharoa raha samy manao an'ititsika rehetrarehetra dia tsisy kolokolo tsony eto Madagasikara. Sahako miteny an'izany resy lahatra satria tsika afaka manao eny na afaka manao tsia. Sa anao ve mandaha kolikoly? Ianao ve te handaha kolikoly? Eny na tsia valina. Iza ny mahita fa sarotra ny mandaha? Ndikan'izay zany mora ny mandaha kolikoly ary sika ihany no erany. Raha ohatra tsika tsy mandaha dia izaho ilaza aminareo fa hitotonga ny firenena ity ary mbola tsy izao noho izy. Efa mitotongana izy noho ny kolikoly fa mbola ho avy ny andro anankiray izay efa tena any anatiny ary efa latsapaka ilay kolikoly dia ao izy dia miraikitra. Aminay tsy ny fanagadrana no zava-dehibe fa ny faharesena lahatra handaha. Ny faritra Vakinakaratra ny ka manan-kareny tahaka ny faritra Vakinakaratra Madagasikara. Dia maninona lazaina fa mahantra ny malagasy dia mahantra Madagasikara. Tsy marina zany. Fa ny mampahantra azy dia mety misy anohany mivarotra n'ilay izy amin'ny gadiny dia tsy ekena zany. Dia mbola hantra ohatran'izao foana ve tsika nefa manan-karena tsy misy ohatr' izany. Tsy maintsy apetraka ny fahatongava-tsaina ary tsy maintsy kapohana ny an'parahatoka ilazana fa isika ihany no erany. Fa tsika mieritreritra fa tsy tokony izay intsony lalana. Ary raha misy ny fositra izay mety tsy andehanantsika any amin'izany fandrosoana sy ny fisitrahana ny anjara aman'andrifo zany fa izaho milaza aminareo fa raha tsy voalohany tsy fahatelo aloha fa faharoa mba tsy ilazako voalohany atao hoe kolikoly dia te anontany anareo dia mbola ho ataontsika latsapaka mihoatra noho izao ve ilay kolikoly fa isika ihany no erany. Mandavany ianao tsiraray avy fa mandeha io fa rehefa mandaha ianao dia tia no azonao no vendrana.
satria misy an'ilay fitenenany manao hoe trop bon, trop con. Rehefa tsara ianao dia tsara fa tsy vous êtes pas trop con. Mialatsiny fa tenitsika izany a, satria lazaina fa vendrana moa ianao rehefa tsy manao tahaka ny ataon'ny olona. Dia inona ny zavatra misy? Eo tanteraka ilay voateny monseigneur Andigo tampoko izay, DG telo ihany ny zava-manahirana amin'ity malagasy ity. Ny voalohany a, fitiavan-tena hoy izy. Ny faharoa, eto arosany tsy tsaroako ilay faharoa, fa ny fahatelo matikena maso. Ianao zany raha tsara eo anao a, dia jeren'olona ianao rery ny tsara eo, tena tsara ianao a, dia matikena maso dia azao koa ohatran'ny zarery izy zany, fa leo koa andeha hanaraka ny retsy. Efa mitady kely sahady ary amin'ny fahalovana. Zava-misy eto zany a, zava-misy zany dia fitaizana zany ny zava-dehibe. Ary eto namafisy koa ilay fahatelo, tena fitaizana. Fitaizana fikapohana aty am-paratoka, satria ilay faratoka io ilay conscience. Tsy miteny ianao ny ratsy zany io, tsy miteny ianao ary tsika samy manana io. Dia zahay atao bromole tena dina mikolokolo zao ny zavatra tsy maintsy teneninay hoe resao tena izy ilay olona, resao fa ny faharesena lahatra amin'ny alalan'ny fampatsiahivana ireo fenitra rehetra mikasika ny asany, ny hasina izay tokony ho tandrovany, any ny fanalahidiny ady amin'ny kolokolo. Reo fanagadrana zany mbola iodikodina ny sasany ary zany, mahitahita mbola misy tsolotra, mbola misy tsy vahaolana zany aminay. Ny vahaolana dia ny tsiraikiraiky ny mandaha. Entaniko ny rehetrarehetra mpiarabelona amiko satria anjara andraikitra nomena eto amin'ny tany sy ny firenena ny hitarika, dia miteny mandava, tsy misy vendrana zany eo. Ka raha rentsika zany a, dia mino zahay fa hiova fenitra. Ary eto amin'ny faritry vakina karatra no hitondrana an'izany fiovam-penitra mahery vaika zany, satria fiovam-penitra mahery vaika zany mba manontany aho, iza no afaka miteny fa misitraka ny anjara masoandro ny malagasy? Raha tsy misitraka ny anjara masoandro izy mazava be fa no mikolikoly. Fa rehefa foana ny kolikoly, izay ny zavatra nataonay, zavatra ny fikaroana nataonay ao anatina rona telo taona, misitraka ny anjara masoandro malagasy. Entanitsika mianakavy ary akairezina eo amin'ny fanatanterantsika ny asa tsitsika tsirairay avy, mba ho anana an'izay toetra mendrika fa ady amin'ny kolokolo ny resaka, ary ny antsoina hoe fahamendrena, le mérite, intégrité zany resahana zany ao anatin'ny foana, fahitsiny. Teny zato, teny arivo ny fahamarinana anankiray ihany a, mbola tsy misitraka ny anjara masoandro ny malagasy noho ny kolokolo isika ny oerany ka alahoery ary fa zay mino fa ao anatina fotoana foery natomboka teto Antsirabe, ny rodorodo ny fanambaram-panana ny ilazana fa tsy mety intsony ny fanodikodinina volam-panjakana, tsy mety ny fanaovana tantely efa-drakotra ny harem-pireneny malagasy, satria ny tanjona anankiray ihany dia mba nisitrahany tsirairay ny anjara masoandro. Dia makasitraka tompoko lanaka, makateny tompoko.